eo mpiandrasana izay voka-pifidianana avoaka ny Sioni tamin'ny fifidianana filoham-pirenena fiodinana voalohany izay hatrany dia nanao fanambarana ny raisana androany ny gendarmerie, ny polisy pirenena ary ny tafika malagasy. Ny andinidiny izay eo amin'ny sary ny tantely Andrianomenjanahary. Manoloana ny zava-misy eto amin'ny tany sy ny firenena izay filaminana izay vondrona ny tafika malagasy, ny polisy pirenena ary ny gendarmerie pirenena dia manao izao fanambarana manaraka izao. Voalohany, tozo somatsara ny fifidianana ny filoham-pirenena fiodinana voalohany izay nataontsika tamin'ny 7 novambra 2020 lasa teo. Maneho ny fisaorana ny pretangazana izahay ireo izay nandray anjara rehetra na mivantana na ankolaka tamin'ny fametrahana ny filaminana sy ny fandriam-pahalemana nandritra izany fotoam-pifidianana izany. Faharoa, ny fotoana endrasana ny valim-pifidianana dia fotoana mety mitarika fifanoherana arakevitra na mety fifandrafina mihitsy aza amin'ny samy mpiray-tanindrazana. Noho izany, entanina ny ankolafikely rehetra hitandro hatrany ny tombontsoa ambony ny firenena ka ametraka ny fitoniana ho zava-dehibe. Fahatelo, tany tandalana i Madagasikara. Ny mpitandro filaminana dia mampitandrina ireo rehetra tsy ankanavaka izay mampiseho fihetsika miendrika fiantsinaka ka mbola hitady hambolo-korotana iray eto amin'ny tany sy ny firenena. Tsy mendrika ny aina izany tsony ny firenena malagasy, ko haoka hanana fihetsika misy fitoniana ny rehetra. Fahaefatra sady farany, entanina noho izany isika rehetra hiandry ampahatoniana ny voka-pifidianana ofisialy izay mifanaraka amin'ny lalàna manan-kery eto amin'ny tany sy ny firenena.